Salama, anio dia hitondranao tany amin'ny 2 arivo taona lasa aho. Tamin'izany fotoana izany dia nisy lehilahy iray antsoina hoe Paoly, izay ohatra tsara ho ahy. Paoly dia lehilahy nahomby ka nanary ny harena rehetra teto an-tany mba hanaraka an'i Jesosy. Nanana ho avy mamirapiratra Paoly. Izy dia teraka tamin'ny fianakaviana izay hajaina, ary fon'izy 14 taona teo dia nalefa tany Jerosalema mba ho lasa fariseo jiosy izy. Ny fariseo dia olona iray izay nahalala zavatra betsaka momba ny lesona sy ny lalàna jiosy. Maro tao amin'izy ireo no mahery ary mampiasa ny heriny mba azahoana antoka fa samy manaraka ny fitsipika ny tsirairay satria noheverin'izy ireo fa marina izy ireo. Ny zavatra iray izay noheverin'ny Paoly sy ny fariseo hafa dia hoe izy tanteraka izay mino fa Jesosy no tena mpamonjy ilay nitsangana tamin'ny maty. Ankehitriny tsy antsony Jesosy da tsy hisy iny izy. Fa tsy fantatrareo ve fa mihamaro ny olona lasa kristianina noho io lehilahy izay mitoro filazantsara an-dalambe io. Iza moa no ty anarany? I Stefana. Manohitry ny fanamasina mandrakariva ianareo toy ny nataon'ny razanareo. Ianareo koa ankehitriny dia lasa mpamadika. Io Stefana io dia isan'ireo kristianina toteny eto Jerosalema. Mila samboritsika izy. Raha mamono azy sika dia tsy hanaraka azy tsony ny hafa. Ny fariseo dia nitondra olona niaraka taminy hanafika an'i Stefana teo am-pitoriana teny. Niaraka tamin'ny vahoaka koa i Paoly ary nahita izay rehetra nitranga. Avy eo dia niditra ankeriny tao amin'ny tranon'ireo kristianina rehetra ireo fariseo ary nigadrany avokoa izy rehetra. Mananjanao ary mpisorona lehibe. Kristianina maro no tafitsoaka an'i Jerosalema. Avelao handeha any Damaskosy mba hampody azy ireo, ary avy eo dia afaka manakana azy ireo isika. Ireo kristianina ireo dia maneso an'Andriamanitra tsotro izao. Tsy naniraka ny zanany hoe tia tany Andriamanitra. Raha nanao izany izy dia fantatry ny olo-mason'i Jerosalema izany. Mahamenatra. Paoly, nahoana no manenjika ianao? Iza moa ianao ry Tompo? Izao ny Jesosy enjehinao. Fa mitsangana ianao ary mijoro. Izany no antony nisehoko aminao, mba hahatonga anao ho mpanompo sy hitory amin'ny vahoakanao sy ny firenena izay alefako aminao. Sokafy ny mason'izy ireo mba hamerenany ny aizina ho amin'ny fahazavana sy ny fanompoana ny Satana ho an'Andriamanitra. Zamba aho. Jesosy aiza ianao? Andao hanono ny lalana makany Damaskosy. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia maniraka ahy. Jamy Paoly, ary nandritra ny 3 andro dia tsy nihinan-kanina na nisotro rano izy.
Ananiasy, inty aho. Jesosy? Na dia avy Paoly ary amidra ao tanana izy mba ahita indray. Jesosy io, reko ny zavatra-tsy rehetra nataony, ary amin'izao dia maniry ny hanimpy olona rehetra ny amponjy izy. Mandehana satria vidy azy aho mba ilazany amin'ny olona rehetra ny momba ahy. Anisan'izany ireo mpanjaka sy ny vahoakan'i Israely. Ry rahalahiko, Jesosy dia naniraka mba hahafahanao ahita indray sy ho feno ny fanamasiny ianao. Tsapany Ananiasy fa niova tanteraka Paoly. Taloha dia nirehare Paoly noho ny heriny sy niady tamin'ny kristianina. Saingy izao dia manana tanjona hafa tanteraka amin'ny fiainana izy satria nihaona tamin'i Jesosy. Fantatro sy ny heveriko fa nanana ny zavatra rehetra tiako amin'ny fahalalana, ny vola sy ny fahefana aho. Fa izao anefa dia hitako fa tsy misy dikany ireny satria izao aho dia nahita an'i Jesosy ary izay omeny dia lehibe lavitra noho ireny. Paoly, efa herinao ve ny momba azy? Mety lasa dala izy. Tsy izy ve ilay te hamono ny kristianina rehetra? Ankehitriny nefa dia lasa iray amin'ireo mpianatry Jesosy izy. Rehefa hitantsika izy dia hovonoantsika. Fa niafinay zary Paoly, nefa na tsy hita ary izy dia tsy afaka nivoaka eto. Mitady anao foana ary zareo ry Paoly, fa ataonay izay hamoahana anao eto amin'ny tanàna mpilaminana. Aza mihetsiketsika. Niala tamin'ny toerana farisianina sy mahery Paoly ka ninjehina toy ny kristianina. Nanao izany izy satria nihaona tamin'i Jesosy ary fantany fa tsy misy dikany manompo zavatra hafa. Ary toy izany koa isika, afaka manana an'i Jesosy ho tompontsika sy Andriamanitsika koa isika. Tsy misy manan-danja noho izany eto amin'izao tontolo izao. Anio dia fotoana nandrenesanao ny zava-nitranga tamin'ny Paoly izay nandraisany an'i Jesosy ho tompony. Nandritra izay fotoana izay dia misaotra anao tamin'ny fanarahan'ity tantara ity ary manao mandra-peo indray amin'ny tantara mahery fon'ny Baiboly izay arahantsika. Veloma.